Ny teny izay nambarany Andriatsima faneva ima ho an'ny ekipa pirenena malagasy modia no hoe andro iray hanovana fiainana rampitso ry zandry ny firenentsika mandalo zavatra mafimafy omeo fifalena ny vahoaka malagasy miadia mafy hoe Andriatsima faneva ima raha nanolotra ireo fitaovana hanohanana ny mpilalao Barea izay hiatrika ny lalao manasadala ny tsanina rampitso izay hifandona amin'ny Soudan. Manorata tantara hoe ity kapten'ny ekipa pirenena Barea teo aloha ity tsy izahay vahoaka malagasy ary tsy izahay manome zavatra kely tiana ny filohan'ny republika no hanova tantara fa ianareo no manoratra hoy ny faneva imara nilaza tamin'ireo ekipa pirenena izay hiatrika ny lalao manasadalana rampitso. Baolina kitra moa no niresantsika teo fa hiresaka zavatra fankotran'ny baolina kitra moa isika rehefa aveo fa milohany hidirantsika amin'izany zava-drehetra izany dia mbola entanina toy ny mahazatra foana ianareo aboneny chaîne-natsika ary asio j'aime ny video indrindra azadino ny mametraka ny komantera ndeha aloha hidirantsika vetivety izany fanaovana abonnement izany mialohany hirisoantsika amin'ny resaka zay ataontsika ndao ary tompoko lahy ndao ary tompoko vavy abone vetivety ary ny chaîne-natsika. Resadresaka ny zava-misy eny amin'iny faritra Sofia inisika ao anatin'ny distrikany Mandritsara fokontany Antsabe. Raha ny vaovao izay navoaka ny pejy izay mitondra anarana hoe Aboankiaka dia mijaly rano fisotro madiny mponina ao amin'io toerana io. Toy izao hitantsika amin'ny sary izao ny rano sotrony mponina ao amin'ny fokontany Antsabe Andahomby Ambohimandroso distrikany Mandritsara. Ezaka nataon'ny mponina mba hialana amin'ny fahasahiranana momba ny rano fisotro madio sy ny rano fidiovana no anisan'ny antony nanaovana azy ity. Sahirana ny mponina tsy misy vahaolana mivaingana avy amin'ny mpitondra hanika samy manao izay hivelomany tenany sy ny ankohonany ny vahoaka eny ifotony izay efa miakitra ny fidanganany vidim-piainana. Fa ny zava-nisy tany Toamasina kosa dia voasambotra ireo roa lana Vandoza tamin'ny fanendahana sy famonona any Kirino Pierre. Araka ny loharanom-baovao izay navoaka ny Mikael Kamindia Mahazo moa dia voasambotra ny mpitandro ny filaminana avy ao Toamasina ireo roa lahy nanendaka sy namono any Kirino Pierre iray andro taorian'ny niseho any fanendahana. Ity farany izay tsy ahivina fa namohiny ainy noho ny velo boiron nahazo azy. Ny farany herinandro lasa temo no niseho any izany tranga izany no hamarininy vavolombelona nahita masy fa tena izy roa lahy tokoa no nanendaka sy namonina faty an'io raim-pianakaviana io. Mbola manaraka fitsaboana ny vadiny izay niharany herisetra niaraka taminy. Isorana manokana moa ny mpitandro ny filaminana satria voasambotra ireo roa lahy na Vandoza izay namono sy nanendaka any Kirino Pierre. Rehefa avy nilazalaza sy niresadresaka ny mikasika an'iny trangana tsy fandriam-pahalemana iny moa isika dia ndeha ary ho resantsika kely ny votoatin'ny konferansa teny Ankatso. Tsy firenena lehibe ihany no afaka mampiasa IA. Na firenena andalam-pandrosoana aza i Madagasikara dia manana irika tsara hanararaotana ny tombony hoentin'ny intelligence artificielle sy ahafehy ny fiandrianam-pirenena amin'ny nomerika. Izay no votoatin'ny konferansa teny Ankatso. Voalaza nandritra ny ity konferansa ity ihany koa fa tsy safidy intsony ny IA fa hivadika tanteraka amin'izany ny fiarahamonina manontolo eto ambonin'ny tany. Voazara tao koa fa raha efa mampiasa IA ny ladoan'ny malagasy dia tamin'ny 2024 no nanomboka ny angondraikitra izay mariky ny fiandrianam-pirenena amin'ny nomerika. Matetika ny firenena matanjaka irery no mahavita izany ny IA sy ny momba azy koa nefa dia efa irika mamela ny firenena tahaka ny Madagasikara hampiasa azy feno. Fa ny zava-misy any ivelany kosa dia no lavy ny fitsarana na hanafahana ireo roa lahy namono ny rais reniny 4 taona lasa izay. No lavy ny fitsarana Amerikanina ny fangatahana fahafahana vonjimaika ho an'ny ireo roa lahy namono ireo ray aman-dreniny ny taona 7,700 mbola atahorana sy loza ho an'ny fiarahamonina i Eric Slil Mandez hoy ny fitsarana. Raha tsy ahivina moa ny zava-nisy mikasika an'ity raharaha ity dia novonoany izy roa lahy fony izy ireo mbola 12 taona sy 20 taona ireo ray aman-dreniny mba ahafahany izy ireo mandova amin'ny tentina 14 tapitrisa dolara
Tamin'izany fotoana izany moa dia notifiriny izy ireo tamin'ny basy tao amin'ny vilanisy azy ireo tany Beverly Hills ny ray aman-dreniny. Efa ny taona 790 no nanomboka notsaraina izy ireo ary tsy tafavoaka hatramin'izao na dia eo aza ireo fikambanan'olona maro izay mitaky ny hanafahana azy ireo. Rehefa avy nilaza ny vaovao avy any ivelany iny moa isika dia andeha ary isika hijery kely ity fanambarana izay nataon'ny ministra ny Jona ity andriamatoa mahatanty tsy manao raty Paubert. Tsy azo jonona ny marokintana na requin de baleine hoy izy. Mpanjono tao Sardrano Saint-Augustin Toliara no nahazo an'ity trondro gavambe ity izay antsoina hoe Akiu Valjour na marokintana ity. Anisan'ny tsara ho fantatra ihany koa fa voararan'ny lalàna iraisam-pirenena anefa ny fanjonona azy io ka dia anidina ifotony ministra ny Jona mahatanty tsy manao raty Paubert nanentana ny mponina mba tsy hanjono azy. No araraotin'ny ministra ny diany na ny lorany ny fitaovam-panjonona ho an'ny mponina any antoerana. Anisan'ny zavatra tsara ho fantatra moa izay ho an'ny mpanjono indrindra ho an'ny vahoaka malagasy fa tsy azo jonona ny marokintana na requin baleine. Satria dia voararany lalàna iraisam-pirenena ny fanjonona azy raha ny marimarina kokoa. Rehefa voalazantsika moa ny mikasika an'izay dia andeha ary isika hilaza kely ny mikasika an'ity filohampirenena teo aloha ity. Tsy iza moa izany fa Andriamatoa Ravalomanana Marka. Ny arantsika nalala moa fa dia nodimandry i Céline Ratsiraka ilay vadina velan'ny filohampirenena teo aloha Didier Ratsiraka. Manoloana izany fahoriana izany dia tonga namangy ny fianakavian'ny Ratsiraka ny antoko Tim. Araka izay efa laza teo moa dia manoloana ity fahoriana ity tonga teny faravohitra naneho ny fankaherezana ny fianakaviana ny lozana Ramatoa Céline Ratsiraka ny antoko Tim. Isan ireo nandray anjara nanoratra tao anatin'ny fiaraha-miorina ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana mivady. Ninninna firehana politika, ninninna tsy fitiavan-kevitra ara-politika, izao zavatra izao dia manaprofo sy manamarina ny hoe malagasy dia tsy miady amampaty. Mbola loharanom-baovao izay navoaka ny Mikael Kamihatrano moa ity olazaintsika manaraka ity izay niseho tany Toamasina garazy may tao Salazamay voasambotra ny gardien sy ny sipany. May ny fiara ny motera sy ireo pneu maro tao amin'ity garazy iray izay nirehitra tao Salazamay Toamasina alina ity raha araka ny fampitam-baovao izay navoaka ny Mikael Kamindia Mahazo. Araka ny vaovao izay nampitany izay moa dia nitondra ny sipany tao ity mpiambina an'ilay toerana ity tratra ny sipany hafa nefa ity lehilahy ity karekitra ny sakoroka ary taorian'izay no nirehitra ny garazy voasambotra ary atao fanadihadina ilay gardien sy ny sipany iray. Betsabetsaka ny zavatra izay efa voalazantsika sy ny zavatra izay efa nasiantsika resaka tato nilaza ny mikasika ny Barea moa isika izay hiatrika ny lalao manasadalana rampitso ary nilaza ihany koa ny mikasika ny filohampirenena teo aloha Marc Ravalomanana izay tonga nampahery ny fianakavian'ny Céline Ratsiraka. Ka hoy hoe betsaka ny zavatra izay efa voalazaka tsy valamparana intsony ajanona tsika hatreko ny video antsika ary tompoko vavy sy tompoko lahy koa dia makasitraka anareo na vitany heno hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo foana ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka hiato misesisesy zay fa tsy halavanay resaka hametra veloma izay veloma vetivety fa tsy hoe apory veloma mandrakizay amin'ny manaraka indray no manao ny misimisi veloma ary tompoko lahy veloma tompoko vavy.